Ia dia faly miarahaba sy mirary soa antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana misandratra indray. Namana ialaino miaraka amintsika androany hiresadresaka sy anazava mikasika an'izay antsoina hoe afo, rano, rivotra ary ny tany. Ny voalohany teninay angamba dia ny fiarabanantsika rehetra any amin'ny toerana izay misy antsika any. Na izany aiza misy antsika maheno sy manaraka amin'izao fandaharana izao dia mirary soa sy mirary ny tsara nareo zay, ary miarahaba tonga tsy miarahaba na manteritra ka dia miarahaba antsika eo amin'ny sehatra izay misy antsika rehetra amin'izao ora izao, ary mirary soa sy ny tsara antsika lalandava. Vita iny ny paka farana ihany koa ny vakansy ny herinandro ity, ary eo am-pamaranana an'izay mihitsika hiditra ny mpianatra. Kanefa raha jerena ny calendrier zany dia tsapa hoe vanim-potoana roa mai juin dia fenofeno ihany raha ireo le zavatra hitranga no horesahana. Ao ny voalohany indrindra ny Ascension, ny Pentecôte, lundi de Pentecôte, ny 1er mai, ny fête des pères, ny 26 juin. Tena hoe azo lazaina hoe vanim-potoana roa avril sy mai juin, fa tena feno io na ho antsika ray aman-dreny eo amin'ny fitantanana ny volantsika. Feno dia feno ihany koa ilana fitandremana ho an'ny mpianatra, indrindra ireo izay manomana fanadinana. Raha tsy mitandrina kely fotsiny dia lany ny fety sy ny hafaliana ny fotoana, ary adino ny asa sy ny fianarana. Ka zay zany no entina mariana eto hoe vanim-potoana kely ny mai juin kanefa feno ny fandaharam-potoana ao anatiny ao, indrindra ho antsika izay varimbariana dia mety na ampitombo dépense ngeda be ho antsika eo satria fety lava amin'ny fiainantsika, na ihany koa hanahirana andreo mpianatra satria vanim-potoana tokony ianarana mety lasa andeha hanao fête des mères, vanim-potoana ianarana tokony hanaovana lundi de Pentecôte, vanim-potoana tokony ianarana hanaovana 1er mai, ilaharana hanaovana sport sy ny sisa. Mbola vao vanim-potoana io zany resaka, fa mbola tsy resaka volana juin dia natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora, dia vao maika mitatra zany ny zavatra izay hitranga amin'ny vanim-potoana io. Zay moa tsetsa tsy haritra ihany toy ny fanaontsika rehefa hanomboka fandaharana, manao jery todika kely dia mijery le zavatra hitranga mba ahafahana mamatapatatra hoe aiza lalana andanana. Satria ny fandaharana izay ataontsika dia hikatsahana ny fisandratana, zany hoe mihatsaratsara hatrany. Zay zany no ezahantsika petraka, dia zay ihany koa no ezahantsika horesana. Zay zany no antony anaovantsika an'izay le resaka hoe inona no zavatra hitranga ato anatin'ny roa volana, ary hita hoe somary fenofeno le izy ka mampaniany lakolosy kely hoe tsaratsara ihantsika zany mitandrina tsika ray aman-dreny, tsika izay miasa mba tsy ho variana amin'ireo fety lava ireo, fa mety hisy fiatraikany eo amin'ny vokatra izay andrasantsika izay zavatra rehetra izay. Tamin'ny faran'iny dia nisy nangataka hoe mba ahoana zany toetra na rano izany, dia nentina tetina hazavaina hoe ohatra n'inona zany toetra na rano izany, ohatra n'inona ny olona manana kasinga rano. Lazalaza momba fiantombohany izay kasinga izay tsika hoe ahoana ny fiantombohany, ahoana ny any am-pitany, inona ny fitraikan'izay zavatra izay, inona ny atao hoe kasinga efatra. Dia androany indray zany dia mbola mitovy amin'izay hoe rehefa nahita ny kasinga rano ny kasinga afo, hoe ahoana indray ny toetranay kasinga afo, dia anazava ny kasinga afo indray zany tsika androany hoe aiza ho aiza ny fipetrako ny atao hoe kasinga afo, inona no manan-danja ao anatiny, inona no zavatra tokony ho tandremantsika n'izany kasinga afo izany. Mariana moa zany kasinga efatra dia hita miendrika be dia be eo amin'ny fiainantsika, ary entina hanatsarana ny fiainana izy amin'ny ankapobeny. Raha raisitsika ohatra zao any amin'ny Eropa dia rehefa handray mpiasa ny toeram-piasana sasany, ny orinasa sasany, dia amin'ny anaran'ny toetra izay hita ao zany no ahafahany maka le olona hoe ty olona ty dia toetrana afo, dia alefako amin'ny sehatra ohatran'izao. Zany hoe sady iny ny angalany anao no iny ihany koa ny ahafantarany hoe aiza ny sehatra metrahany anao.
eo amin'ireo japonais zany dia arakaraky ny kasinga misy aminao zay hitany amin'ny sokajin-dranao no ametrahany ianao indray. Zany hoe raha jerena zany le vokatra hita eo amin'ny fanazavana ny sokajin-dra misy amin'olona eo amin'olona zay sokajy efatra, dia hita zany fa hoe arakaraka ny sokajy misy anao zany dia mifanaraka amin'izay koa ny toetra avoakanao. Ary raha ampitahina zay le resaka kasinga efatra sy le sokajin-dra zay dia mitovy tanteraka le fomba anehoana azy. Dia raha iresaka fahasalamana ihany koa tsika dia efa vitany zareo sokajiana efatra ny toetra sy ny aretina mitrango eo aminy, toetra sy ny sakafo hohaniny, toetra sy ny fomba fihetsika. Ka zay zavatra zay zany dia hita mifandray hatrany zany ireo kasinga efatra ireo sy ny tontolo manodidina antsika. Azo tsonjaraina efatra ny fiainantsika sy ny tontolo manodidina antsika. Azo sokajiana amin'ilay afo, rano, rivotra ary ny tany. Tentsika le fidirana miasa, tentsika ny sokajin-dra, tentsika fahasalamana, dia azo lazaina fa hoe efa sehatra ingeda be anankiray zany zay ahafahana milaza ny fipetraka zay kasinga efatra zay, zay toetra efatra zay eo amin'ny fiainantsika olombelona sy eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Milaza hoe kasinga afo ny idirantsika androany. Raha iresaka ny kasinga afo tsika, ny toetran'ny olona zay manana kasinga afo dia hita avy hatrany hoe manana toetra iavahany amin'ireo toetra efatra ny kasinga afo. Olona anankiray izay azo lazaina hoe mafana eo amin'ny endrika rehetra izay olona, eo amin'ny fomba fiteny, mafanafana izy amin'ny fiteny, amin'ny fimezana. Raha ohatra ka olona manana toetra kasinga afo no hoe dia fantatra avy hatrany mafana le fomba fimezana, mahery le fomba fimezana. Amin'ny fomba fihetsika, mahery herisetra, mafanafana, mahery zavatra atao, manimba zavatra, mamatotra tady mafy dia mafy, fihetsika saingy fantatra hoe olona maherihery fihetsika no namatotra an'ity. Atsika lazaina amin'izay ihany koa ny any amin'ny fomba fiteny, mahitsitsy fiteny, mivatabata fiteny. Anatin'ilay toetra ny fitiavana mandray andraikitra. Olona tia mandray andraikitra, antsoiny vazaha hoe dévoué. Olona tia mamorona, zany esprit de créateur. Olona tia mitarika, tarika any amin'ny tsaratsara kokoa. Olona tia mizara amin'ny fo madio. Olona tsisy fisalasalana, olona mahasahisahy, olona manana herim-batana sy herin-tsaina. Raha herim-batana dia mafy, matanjaka tsara. Ny herin-tsaina dia tsy manaiky risy mihitsy, fa rehefa natomboka dia tsy maintsy farana. Olona tia mandeha irery ihany koa, tsy dia tiany loatra le miara-manapa-kevitra, mivorivory, fa rehefa tonga dia asa avy hatrany. Olona miezaka ho azo tsapaitanana avy hatrany ny zavatra andalovana, zany hoe action concret. Zay rehetra iray dia ahitantsika ilay toetra izay ao anatiny ao. Olona maika lava, olona masika ihany koa, olona mametraka fepetra amin'izay zavatra atao, olona sarotiny amin'ilay fepetra izay misy aminy, olona manao jadona rehefa zay dia zay, tsy maka ny hevitry ny hafa zany fa zay ny hitako fa mety dia zay ny tanterahana. Zay rehetra zay zany dia mampiseho an'izay toetran'ny afo izay. Rehefa zay dia zay. Rehefa tia ny hevitra avoakako dia faly ianao eo izy, tsy faly ianao eo izy. Olona tia mitarika. Ary rehefa tsy izy mitarika dia efa malaindaina izy zay hoe tsy manaraka ny tenkinareo, tsy manaraka ny ditikinareo, leo zany. Olona tia mamorona, zany hoe ny tanany iny zany tia kitikititra,
iny tanana iny tia mamorona, saina tia karokaroka, tia misy amin'izy ireo dia tia fianarana, tia mandalina, tia mandeha lavitra. Fa zay zavatra zay zany misy lafiny mahatsara azy, misy lafiny ihany koa manahirana. Olona mora tezitra, olona tsy maharo-pery, olona izay mitokatokana, zay zany toetra tokony ho tandremana. Olona tia ady ihany koa, fa tsy mifanaraka dia andao hiady, handray tanana. Olona tia sehoseho, fimezana mafy be, zaho no farany mahay indrindra, zaho no farany tsara indrindra, zaho no farany matanjaka indrindra. Zay zavatra zay dia le endrika mila tandremana ao anatin'ilay toetra namana. Ny fangatahany namana no nahatonga anay nanao anaty. Efa nisy fotoana zany resahantsika azy, kanefa averina ihany zany mba ahafahantsika mivalapatra tsara, ahafahantsika mamantatra, ahafahantsika mafy an'ilay toetra namana. Araka ny voalazako teo, misy ny sehatra asa natao an'izy ireo, misy ny sehatra mila tandreman'izy ireo. Izany hoe raha misehatra tsy tokony aleha zany dia tsy ahitana vokatra tsara. Raha misehatra mety aminy zany dia ahitana vokatra tena hoe ambony dia ambony, satria rehefa manao izy dia tena manao fony tokoa, manao amin'ny ainy tokoa, manao an'izay farany tsara indrindra ao aminy. Dikan'izay zany dia raha ohatra ka tafiditra amin'izay sokajy izay izy dia ahita vokatra tsara sady aingana isika. Zavatra zao dia ilaina satria ny fijerena ny toetra dia ahafantarana hoe fony mbola kely ny zaza dia mety efa takatra antsika le endrika izay tenenina zay. Voalohany indrindra izy dia raha ohatra ka misy ankizy 5 milalao eo dia voalohany indrindra tsy maintsy izy ihany no seho, izy ihany no mitarika, izy no be feo sy minjaka. Any aminy maka fitenena, na izy no mitazona ny fanapahan-kevitra sy ny fitaovana. Raha mijery dia any aminy ny telecommande, fa ny eritreretra mijery an'izay tiany avoaka eo. Dia efa fatapataritsika zany ty zanako ty dia manana toetra na hafa, tia ady. Raha vao tavelavela ny sasany dia asiany totondry. Zay rehetra zay dia azo tarafana azy raha mbola kely. Raha any zany dia mbola azo aremina tsara. Tia mamorona, mailaka, tsy mapetraka toerana ray, matetika maratra. Io zany dia hitantsika fa hoe zaza afo le izy, matetika maratra. Manao zavatra anankiray mbola tsy vita kory iny dia fa avelany. Tsikitsiky lava, miramirana lava, be resaka. Misy kasinga hafa be resaka, fa zay le hoe mailaka, mafana fo. Fitambaran'ireo toetra ireo zany dia manambara hoe manana toetra afo ty zanako ty. Fantatrao ny zavatra tokony hitantanana azy amin'izay. Amin'ny fahatanyrana izy rehefa any am-pianarana dia matetika izy no mandray andraikitra be indrindra ao an-tsekoly. Izy ny chef de classe na délégué de classe. Izy no matetika mandray fitenenana betsaka indrindra. Izy no voadona mafy rehefa tsy azo ilay tanjona tiany tratrarina. Mieritreritra no voalohany izy ka lasa fahatelo dia mitomany sy mitokony na ny mpampianatra ary gaga fa nanino, satria ny azy rehefa zavatra lazainy ataony dia ataony, ka rehefa tsy tratra iny dia mivoaka avy hatrany. Ary endrika izy eo tonga dia hitantsika avy ety ivelany avy hatrany zao no toe-po ao anatiny ao. Tezitra izy dia hitantsika avy hatrany, faly izy dia hitantsika avy hatrany, miasa aloha izy dia hitantsika avy hatrany. Zay zany anisan'ny toetra fatarana hoe olona manana toetra namana, asehony ny tontolo manodidina azy rehetra. Zay zany anisan'izay zavatra hoe rehefa tanora izy zany dia ahitana an'izay hoe izy no chef de classe na délégué de classe, izy no miteny be indrindra, izy no miezaka azo loatra farany ambony indrindra. Ary rehefa lehibe izy dia mbola mitohy an'izay ihany, misy fananana masina hatrany ataony
amin'ny sehatra rehetra izay misy azy, na any am-piangonana io, na ao amin'ny fiarahamonina io, na any am-piasana io, na ao an-trano izy. Sarotiny mametraka rafitra, mametraka fepetra, izy no miteny be indrindra, izy no manao tohiteny ao anatiny ao. Ny olona manana toetrana hafa zany dia misy karazany maromaro. Misy ireo ilay teneniko teo hoe mitarika lalandava, masika, matanjaka, matetika maratra, be teny, be feo, tsy dia tia mipetapetaka amin'ny olona maro. Misy indray ilay toetrana hafa izay ilay tia sehoseho, tsara hatrany ny fomba fiakanjony, tsara kany ny fomba fisehony, mitandrina izy amin'ny fomba fiteny. Izany hoe izay endrika rehetra ahitanao azy dia feno famirapiratana ary feno fitandremana, manomboka amin'ny akanjony, fiteny, fihetsiny, fifandraisana. Ary ny toetra itovizany amin'ilay voalohany zany dia hoe tia mitarika, tia sehoseho, tia miresaka, izy hatrany no voalohany amin'ny zavatra rehetra atao, mora atezitra. Ary misy karazany iray fahatelo dia ao anatin'ilay toetra roa ireo, zany hoe olona anankiray miditra tanteraka ao anatin'ny fiarahamonina, olona anankiray tia mitondra fivoarana eo amin'ny fiarahamonina. Raha ilay iray voalohany tia mitarika sy tia mamorona, ty iray faharoa tia mitarika sy tia mitondra ny olona any amin'ny fiatsarana bebe. Ao anaty fiarahamonina izy saingy izy miseho, ao anaty fiarahamonina izy fa mitondra fiovana amin'ny olona, ao anaty fiarahamonina izy mametraka ny rafitra ary izy lehibe n'ilay rafitra, izy mametraka amin'ny fepetra rehetra. Io zany hitantsika any amin'ny fahatanorano dia fahita io, ary ihany amin'izy rehefa lehibe dia hita. Olona mahafohy tena, olona tia mandray andraikitra, olona sarotiny amin'ny zavatra maro isan-karazany. Dia izay rehetra izay zany ahafantarantsika fa hoe olona ao anatin'ny sehatry ny hafa, olona manana toetrana hafa. Ny sehatra asa rehetra zany dia ahitantsika an'izy ireo daholo, na any amin'ny fampianarana. Any amin'ny fampianarana izy zany dia fafantatra antsika fa na izy any amin'ilay taranja fanatanjahantena, na any amin'ireo le scientifique isika, ny matematika, ny fizika, ny resaka astronomie, ny resaka mekanika, ny resaka zavatra azo tsapain-tanana avy hatrany, zavatra hita maso avy hatrany, zavatra azo raisina sy azo exploiter. Raha any amin'ny fiara izany dia any amin'ny mécanicien ahitantsika azy, any amin'ny mekanika, any amin'ilay pitsopitsony ara-teknika. Raha any amin'ny hôpitaly izy dia mpandidy na mpikirakira an'ireo fitaovana fandidiana. Raha ohatra ka any amin'ny fambolena izy dia ilay teknisiana fitahaka sy famorona an'ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fambolena, ireo ilay agronome, mitondra fivoarana. Dia amin'ny sehatra rehetra zany dia efa azo azontsika zany fa hoe zavatra mila izy, zavatra azo tsapain-tanana, zavatra tonga dia asa avy hatrany, tsy asa fa kabary, tsy dia be resaka loatra izy fa tonga dia ao avy hatrany ny zavatra ataony rehetra. Zay zany raha ohatra jerentsika eo amin'ny sehatry ny asa. Eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina efa nambarako teo hoe ao amin'ny fiarahamonina dia izy hatrany na any am-piangonana na ao an-tanàna dia izy hatrany no ao anaty birao lalandava, izy no mandray andraikitra ny zavatra rehetra, izy no miezaka mametraka an'ireo rafitra izay misy, tsy miandry fa tonga dia manolo tena. Be fahavalo kanefa mahavita zavatra atao, fa izay ny olona mpamsilelaka kanefa izay nefa hainao anatiny fomba fiainana. Ka na any am-piangonana izany na ao amin'ny fokontany dia ao anatin'ny komity lalandava izy. Safady arakaraky ny sehatra misy azy zany no andraikitra raisina. Ho an'ireo izay efa lasa lavidavitra dia any amin'ny commune ny ahitanao azy. Ho an'ireo izay efa manana toeram-piasana ambony dia any amin'ny faritany na any amin'ny régional. Dia arakaraky izay ilay tontolo manodidina azy zay zany no toerana izay anehoany
izay le tanjaka anatin'izay, izay le hery anatin'izay, izay le fahalalana anatin'izay, izay le fitaritana, famoronana, fanatsarana ny tontolo manodidina izay. Io zany arakarak'ilay sehatra izay ahafahany mivelatra. Raha navita any amin'ny resaka doktorany zany dia fantatra antsika fa miezaka manakatra any amin'ny sehatra iraisan'ny firenena izy, ary farafaratsiny amin'ny sehatra ara-pirenena ny tazona. Raha tia maîtrise sy ny licence zany dia amin'ny sehatra ny nasionaly sy ny sehatra provincialy no enjehiny, fa miezaka olohan'ny lalandava ireo olona reo. Eo amin'ny fahasalamana dia matetika ireo olona ireo zany olona mafana ihany koa eo amin'ny fomba fihetsika sy fomba fiainana. Sakafo hoany zavatra mafanafana mitovy amin'ny toetrany. Eo amin'ny fihetsiny zavatra mafanafana, tia manao rally, tia mitondra moto mafy be. Arak'ilay toetra mila tandremana ilay tia sesio, mifantambatana, mahay herisetra. Dia izay zany eo amin'ny fahasalamana dia mila mitandrina izy amina resaka ratra. Eo amin'ny resaka fahatapahan'ny taolana. Eo amin'ny resaka sakafo mafana, ny sakay, ny poivre, sakafo be menaka, be sira. Satria ny azy dia any amin'ny farany foana. Be sira, be menaka. Ary raha tsy mitandrina dia be siramamy ihany koa. Izay zavatra izay dia mitondra any amin'ny fahasalamana, ny resaka gout zany, ny resaka diabety, ny resaka tension. Dia ao anatin'ny tena ao anatin' zareo zany tena mila mitandrina zareo amin'izay resaka izay. Raha ohatra ka mahita toetran'olona mitondra ny toetrana hafa itsika zato, dia ny fitopolo amin'ireo zany dia tafiditra amin'ireo aretina ny teneniko teo. Ankoatran'izay zany dépression nerveuse, mora sorena lava, tezitra lava. Ka izay rehetra izay zany no entina nambarana hoe ny fahalalantsika an'izay le kasinga misy ireo dia afaka ahafantarantsika hoe inona no sehatra azontsika omena azy, inona ny sehatra hitantanantsika an'ireo zanantsika raha izay izy, inona ny sehatra hitondrantsika ny olona eo akaikintsika, vady na ray-tapo. Tsy mety ary tsy zakan'izy ireo zany ny toerina sy ny sakanana. Raha mbola kely zany dia izaho tsy hisy an'izay fanoherina izay, fa aza avy ao dia tantano izy hoe ato ny metimety kokoa, resena lahatra izy. Fa raha tsy lesy lahatra izy zany dia lasa mivadika zavatra hafa izy. Ka izay zany no antony amela velarantsika. Io moa ambara foana hoe ny olombelona ny tera-batana fa tsy miteraka fanahy, kanefa misy zavatra azo atao ihany. Marina tsy ho voafehinao ny fanahy io, kanefa taizao amin'ny lalana tokony ho izy ny ankizy, hoy ny fiteny mahazatra. Raha vao tezaina na entina amin'ny lalana tokony izy, miaina zany izay le riska zay. Ny riska tsy maintsy misy foana. Ny toetra tsy mendrika na ny toetra mavesatra tsy maintsy misy, izay no olombelona ny olombelona. Fa mba miaina zany izay ilay toetra manahirana zay. Mba voafehy izay toetra manahirana zay. Mba miain'olona izy. Satria ny teneniko hoe masika, maherisetra, mivatabatana, tsy mifidy teny atao, manambany olona, anatin'ny toetrany izy ireo daholo izay zavatra jiaby izay. Ka izay zany no ezahantsika hamerenana azy androany, mba ahafahantsika mitadidy ireo zavatra nilazaina tany amin'ny roa taona lasa tany. Ahafahana mamerina sy ahafahantsika mamantatra ireo zavatra tokony atao na ireo asa tokony atao. Zay no tianambara mikasika an'izay le hoe toetrana kasinga afo. Raha misy azoazonareo na misy tsy mazava dia afaka mandeha SMS nareo, afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny Lara Tarby izay mipetraka ambany ao, amin'ny alalan'ny Facebook Sera Studio na le page Feu Terre ao. Afaka manatona ihany koa nareo any amin'ny toerana misy anay. Miantso Lara Tarby nareo dia afaka manatona aty amin'ny CCL radio télé. Zay zany kasika ny fifandraisantsika. Zay ihany koa zany entina hoe raha misy zavatra sosikevitra, misy zavatra tsy ampy dia afaka mampifampilasy tsika amin'izay zavatra izay.
Zay zany dia ao sehatry ny koloaina. Anatin'ny koloaina zany dia misy ny fifampizarana, ny fifanakalozana, ny fifanoroana lalana. Tovy an'ilay nambara teo hoe raha afo ianao dia inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra hitranga, ahoana ny fisorohana an'izay. Azo jerena tsara zany hoe ahoana ny zavatra mety hitranga raha tia ny toetran'olona iray. Inona ny zavatra efa mitranga, ahoana ny hamahana an'izay. Dia zay zany zay amin'ny koloaina dia manana an'izay sehatra afaka hifampizarana zay. Isaky ny sabotsy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 zany dia misy foana izay fifampizarana zay. Zay ihany koa dia misy ireo kasinga natoraly fanampin-tsakafo mba ahafahana manampy eo amin'ny resaka fanatsarana ny fahasalamana. Fanatsarana ny tarehy, fanalana vizanana, fanamaivanana ny hoditra sy ireo zavatra madinidinika mahazo antsika. Inona ireo kasinga tsirairay mifanaraka amin'ny filana misy amintsika. Manana eritreritra zay zany hizara sy fampizara an'izay le traikefa nanana izay. Misy ireo kasinga na produit naturel, misy ireo le otra sy traitement atao amin'ny alalan'ny natoraly. Dia zay zavatra zay zany hoeritreretinay any amin'ny mois de mai, faraparan'ny volana mai, dia hisy atelier na fifampizarana ho atao. Misy fandraisana anjara ilay izy mba hatomombana an'ilay izy. Kanefa ny eritreritra zay zany izaran'izay zavatra zay. Raha olona mahafantatra anay zany dia mahafantatra tsara hoe hatraiza zay fiatraikan'izay eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ny kasinga efatra sy ny fahasalamana. Zay zany ilay lohahevitra entina amin'ny hoe ny kasinga efatra sy ny fahasalamana. Fa ny tenentsika teo zany hoe ny fahasalamana dia azo sokajiana efatra, arakaraka ny toetra efatra sy ny fomba fiaina amin'ny kasinga efatra. Dia izay zavatra izay ihany koa zany no ahafahana manatsara ny fahasalamana amin'ny alalan'ny kasinga efatra. Ny rano, inona daholo ny karazana rano mitondra ny fahatsarana ny fahasalamantsika. Ny fandroana amina rano, ny ronono, ny tantely, rano daholo zany zavatra rehetra zany, ny tambavy. Dia ahoana ny ahafahantsika mampiasa an'ireo zavatra ireo mba hitondra amin'ny tsaratsara koa. Misy zavatra zay eritreretintsika tsisy dika kanefa mahafaka zavatra goavana. Misy zavatra aretina tsotra tokony ho afaka antsika amin'ny zavatra tsotra kanefa lasa asarotintsika ilay dia lasa lavitra. Misy vesatra madinidinika ohatran'ireny zany tokony vitantsika eo no eo, lasa mitatra lavitra noho ny tsy fahalalantsika ny kasinga efatra. Raha hiresaka ny tanitsika dia be dia be ny resaka tany. Ahoana ny fampiasana ny fasika mba ahitana fahasalamana? Ahoana ny fampiasana ny tany manga, ny tany mena, ny tany fotsy? Samy manana ny anjara toerany tsirairay daholo rehetra eo amin'ny resaka vatantsika olombelona. Ny areti-kibo, tany inona no anona ahafahana areti-kibo, ny areti-po, ny vesatra eo amin'ny fo, ny vesatra eo amin'ny kibo tokony ho afaka tsotsotra amin'ny resaka tany. Ny tarehy, ahoana ny fampiasana tany ny ahafahana manala ny mony. Zay raha resaka tany fotsiny tsika. Ny resaka ranto, ny resaka tanjo, ny resaka menaka, mbola rano ihany zay. Menaka coco na huile coco, ny ravitsara, ny kininy fotsy, ny kininy rano. Inona ny fampiasana an'ireo menaka ireo mba hitondra fahatsarana eo amintsika? Ny veromanitra, ahoana ny fampiasana ny menaka an'ireo mba hisy fiatraikany atỳ amin'ny fahasalamantsika? Ka reny rehetra reny zany ho ezahana ho zaraina, ho ezahana haparitaka amin'ireo traikefa nananan'ireo olon-debetsika taloha ary ho hatsaraina hoe ahoana ny fomba ahafahana manatsara an'izay zavatra zay. Raha hiresaka bibitsika dia ao ihany koa ny zavatra maro azo raisina mikasika biby ohatra. Ny resaka sifotra, inona ny azo raisina amin'ny sifotra mba hitondra fahasalamana? Ny resaka kadradraka, ny resaka kankana, ny resaka akoho gasy, ny hen'omby,
ahoana ny ataony ianao mba hamerina ny fahasalamana. Ny trondro, ny menaka trondro, menaka voay, ka bitabe fanatsarana ilay efa misy hoentina ny tsaratsara kokoa. Dia izay zavatra izay zany no ezahana ho atao sy ho aparitaka manomboka ny faraparan'ny volana May, hoe ny kasinga efatra sy ny fanatsarana ny tontolo fahasalamantsika, fanatsarana fiarovana ahoana ny ahafahantsika miaro alohan'ny tongavany aretina. Misy zavatra azo atao mba tsy hahatongavan'izay aretina izay. Inona daholo ny zavatra tokony hohanina sy hosotroina mba ahafahana misoroka an'izay aretina izay. Marina rehefa ho tonga ny aretina dia ho tonga, fa misy zavatra azontsika soroana mba tsy ho tonga amin'izay aretina izay. Rehefa tonga ny aretina, anjaran'ny dokotera indray no manao azy, afa-tsy ireo karazana aretina tsotsotra kely, ny tension tsotsotra ireny, tokony vitantsika ihany manala azy. Raha tsy efa goavana be izy vao anjaran'ny mpitsabo indray no manao an'izay. Ka izay rehetra izay zany no entina amintsika amin'ny alalan'ny koloaina hoe tongava, sorata anarana amin'ny Facebook, amin'ny Sera Studio na amin'ny Astromania na amin'ny koloaina mba ahafahana misoroka, tsy ahafahana mifampizara izay kely ananana misy amintsika, hatsaraina ny kely ananana sy ny traikefa izay misy amintsika. Eto dia mametraka fisaorana ho an'ny radio télé Sisel izay mamela antsika amela belatra sy hanazava eto amin'ity sehatra ity. Misaotra ny zareo amin'ny Sera Studio izay manampy amin'ny lafiny teknika, manampy betabe ahafahana mampivoatra ny zavatra izay atolotrainareo. Tsy adino ny eo amin'ny koloaina izay namana sy tapaka ireo ekipa izay miaraka mifanapatapakahatra sy mifampizara ahafahana mamantatra iretin'ny lalana tokony izorana. Izao no hanatsarantsika ny fandaharantsika. Ny lafiny teknika ny Sera Studio, fa ny lafiny eo amin'ny saina sy ny zavatra tolotra kosa dia ny eo amin'ny koloaina no manolotra azy. Izay angamba no azo atolotra ho antsika, fa dia mametraka veloma mandram-piona araka ny teninay hoe 2 volana farany io dia mila tandremantsika ny volana Mai sy ny volana Juin. Maromaro ny tranga misy amin'io ka mila fehintsika, fa raha tsy voafeo dia na ny fianarana tsy vita, na ny asa mikorota, na ny volam-paosy lany. Izay angamba fa dia amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy, manao tsaratsara kokoa. Raha misy sosikevitra tianareo atolotra dia azonareo atao ny mandefa an'izay zavatra izay aty aminay amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny MP na ny fanatonana ny radio télé Sisel. Fa vonona lalandava izay hanatsara ny traikefa sy izay zavatra vita eto amin'ity fandaharan'ity. Misaotra tompoko amin'ny herin'ny androany.